eo amin'ny vaovao toe-karena kosa indray dia tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ilay vitrine ekonomika andian'ny faharotany Toamasina ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mahafaly solandrasana Olivier miaraka tamin'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Shabani Nourdine nitsidika ihany koa ilay orinasa vao MP Madagascar Premium Exotique ireto mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta izay notarehany premier ministre ireto. Miara-miasa tanteraka amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana ary miezaka hatrany manao izay ampiroboroboana ny orinasa sy ny sehatry ny fandraharana izay fanohitra sy antoky ny fampandrosoana. Io no navoatra ny Prime Ministre tany Toamasina nandritra ny fanokanana ny vitrine économique de Madagascar andian'ny faharoa ary nandritra ihany koa ny fitsidiana nataon'izy ireo ny orinasa vao nisokatra MPE na Madagascar Premium Exotica. Ao anatin'ny vinany filoha-pirenena izay fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fandraharana indrindrandrindra izay entiny ireo sehatra tsy miankina ary sy mahamba nanambara ny vinany filoha-pirenena omaly fa hoe raha tsy misy ny sehatra tsy miankina dia tsy mandroso ny toe-karena eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fitsanganan'ny orinasa tahaka izao hoy ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Shabani Nourdine satria akoatra ny fanomezana asa ho an'ny tanora ny fiaraha-miasa amin'ny tantsaha mihoatra ny 3 arivo dia mampiditra vola vahiny ihany koa ny orinasa tahaka izao. Tanjon'ny fitondram-panjakana mba hisian'ny orinasa isaky ny fatra tsara marihana zany fa ity orinasa ity dia miara-miasa amina kooperativa raiky amby roapolo izay mamelona olona hatrany amin'ny 3 arivo zany ny mpikambana ao anaty zava-dehibe izay ary zay le hoe industrialisation rurale atatsika fa raha ohatra zao daholo any amin'ny faritra misy orinasa ny $10 nitety-bola tamin'ny fananganana ity orinasa ity. Miezaka hatrany mitady lalam-barotra sy manamora amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ny fanjakana amin'ireo orinasa tsy miankina. Ny orinasa MPE ao anatin'ny orinasa Scrimad dia manondrana ireo vokatra voankazo any ivelany ka ny La France, Allemagne, ny Nosy Maurice ary any Japon sy Amerika no andranany orinasa ireo akora voahodina.